Gastitan Taragas. Nosoratany Rajaonarmanana Sombiny Aina Sarobidy. Ho velomin'ny Rakoto, Faly, Saloy, ny Ravo ary Antsaravaka. Nandray feo sy Nana Tontosa? Ovra misy. Neny ô? Neny oa! Fa aizy neny zany e? Inona ihany ary ty neninen lava tsy misy farany ty e? Ato an-dakozia ka ho aizandray moa e. Ka zay indray neny sy lehibe kizitiny. Jereo aloha ty e. Ty le sarinay sioby tamin'le fitsangatsanganana afako maly. Vita sahady. Sady tsara ry neny a. Manjay kely kosa tety. Jereny nenge? Neny tsy mijery akory. Aiza koa ary azy tsy mijery eo e. Fa poka angamy masoko ny tsy mahita ny ozindrika. Kony tsy mba miteny neny hoe tsara saratoko. Aza manao sainjaza eo kory na rindra. Ampirimy tsara iny de sasao aloha ny vilia fa zara azy ndrimba tonga aloha ato an-trano. Indray neny sy niraka. Ay venareo ato an-dakozia daholo e. Tsy henonareo mihitsy any antsoatso anareo. Fa misy inona e? Misy inona miseho any velany ihany no miatso antsy koa ty ianao ty ka. Tsy misy ninona fa mba mitady arareo fotsiny fa tsy hitako nareo ko. Fa inona indray aloha ny loka ato e. Enomby. Aleo aloha akakiriko. Avelao io vilany io fa inona ary ty e? Mahalala fomba. Reto ankizy reto ranga manoatra noho ndreny zazakely reny mihitsy ka. Efa mba lehibe ihany nareo rakizy marina. Esora ny tablet de mba ataony tahiry lasary aloha io voatabia io aingana. Gastitan Taragas. Tsiro kosa le loka. Tena tsara misy. Fa zao tokoa ary neny a. Ka milatsinainy zao ny journée des écoles anay. De manena? De misy activité be da be any. Ry tahiry zao manao baolina. De zay indray manao dimy rindra. Fa ty ny tena zavatra. Inona indray? Misy faninanana mihira any ny alarobia tontolo. De za moa hainareo ihany fa tena talentako io mihira io. De efa nisoratra anarana fa handray anjara. Fa za ndraiky kosa aloha de maka ny rova ray klasy aminay amin'ny faninana-kiro e. Mbola resiny iny lera resaka feo. Maharenina aloha e lasa. Neny zao ny resahako. De mba tongava mory neny nareo sy dada mba manatrika. Ndrainareo feky eo hita amin'izany eo a. Ny azy a, ndrendrarendra sy ny vehivavy no efa mameno ny programany. Matory ato an-trano aza tsy ataony raha tsy ndray mandeha isan-kerinandro farafaharatsiny ko. Maika fa hanokana fotoana hijerena zay fetinareo any. Tray kosa ry neny. Eny e. Azy ny azy fa neny kosa aloha mba tokony ho tonga amin'io e. Rehefa tsy ho avy data. Fa manina zao neny tsy mamaly e. Ka ndriko angeto ohatry ny manahadroadro azany e. Haindry tsara fa andrarahako de fa ila ifanisa ny volondohako. Nizaitra n'olona tsy maintsy enjehana. De aiza ho aiza amin'izany ary ny fotoana tokony hijereko azy rendrarendranareo any e. Ka mba ampiseho ny talentako kosa ve a de lazainy neny fa hoe manao rendrarendra e. Indray aman-dreny mpiara-mianatra aminay nefa ho avy daholo hanotra. Eny e. Oviana koa moa neny mba nanana fotoana ho anazy zany. Tsy afaka lava foana isak'izay mba resahako. Eny fa na fivorindray aman-dreny aza de tsy tonga lavo nareo. Na nandraisana ao mpandray fanasan'ny tompo aza moa efa ndrava amin'ny fiangonana vo inonareo mody nitsaiko-tsaiko afany. Voka masotonareo ka. De tena azo tokoa moa zany ko. Ary avy hatrany de alako ny loka an-kiala. Ka na ho tezitra sy hitomany aza ngendriko afaka ninona eo e. Le fotoana mihitsy ny tsy misy. Nga moramora mamelona anareo da. Ary azalaina daholo koa ny loka ary tahiry a. Aleo isarona tsara eo fa hoaniny ihany io rehefa misava ny atezerany. Io indray nampiady saritaka anareo da eo. Ohatray, kizara ny laza efa voko teo ka ahoana moa tsy alako e. Enao sy ny atendanao fe moa agagy. Aoro ny vilia io rehefa voky ianao fa za andeha hanao izaitra loka. Mba angiakanga anirina rindra fa efa mivalo anie zao e. Efa nomboka ihany ny baolina mouvement ensemble. Mandany alahy tonga de mandeha. Za mbola hiresaka amin'iny. Ka lasa raha izany e.
Ka resaka inona indray moa Teresandry amiko e? Eny io. Za mba te hiala-nenina farany. Mba andao morona eny mba hijery an'le fetinay androany e. Ao fa apiako neny manjaitra rariva raha izay n'olana. Se amin'ity zaitra andriny vilambilana tsy mandeha amin'izay lakamisiny. Eniko. Ka bokatsika isan'andro ange ty zaitra tirina rindry. Tsy azo atao atsirambina. Ka aza mandany andro mandresy lahatra eo ndry fa tsy ho resin-dridoiko za mihitsy ahy. Tena tsy mahafoana dia tapakandro anahy mihitsy izany ianao ty. Nefa haiko anefa mba efa manana tahiry betsaka ihany neny e. Na dia tsy manjaitra aza androany ohatra dia manako-hanina foana tsika fa tsy hoe andro fotsy akory. Mandana amin'izay ndry mandeha fa jereo fa nivotsitra hatramin'ilay zaitra ataoko mihitsy ve. Mandala fa manaraka tsy maintsy mijery. Fa raha ny androany aloha tena tsy afaka e. Tena marina. Dia tena andeha amin'izay zany neny amin'ny manaraka. Eno dia zao finosiko tsara ao an-dakozia ao ny sakafonareo menada. Dia tonga dia mihinana fa za mbola hanatitra akanjon'olona raha atoandro. Dia mety ho taraiky avy tonga ato. Nareo mantsy mbola maika hiverika ariva. Niafiko. Zay fa lasa zany a. Bye neny. Dia manaova fety sambatra nareo e. Tia izany le fiara raisina raha ho an'ny sabotsy namehana. Za koa moa samba ny fomba hakatiako. Tsenain'ilay tompona akanjo eo amin'ny ary farany indrindra hony a. Aleo hiakatra amin'izay fa efa ho feno izany fiara izany. Izay fa efa handetiko. Tena teriko raha izany fiara fitateram-bahoaka izany ka. Sonia fa mandeha mafy ny fiara dia mafetifety fa raha izao no hiaretana elaela marina tsy tena hoenjany. Izay isy mebiseby ery manao fety. Hitako nalahelo ery rindra kely amin'ilay za tsy mba mamonjy ny fetiny. Tena mba handeha amin'izay kosa aloha manaraka e. Tena hitako hoe marina mihitsy ilay resany teo iny hoe mbola mihinan-kanina tsara foana izay na dia tsy hanjaitra aza androany. Eny atahoana fa izay ilay maha olombelona. Efa entiny volo amin'ny sangana loatra. Andriamanitra, ahoana koa izany fiara izany tao mirimorimy be nefa fidinana be. Tena tapaka angamba izany frein izany. Loza fa hivarina ny akady raha izao a. Loza ty. Gastitan Taragas. Tena taty anaty asana vao nijanona le fiara. Izany raha marina mafy. Ohatran'ny mba tsy nisy ainana foy aloha raha izao fahitako azy izao e. Tsy nanina ve ianao radada? Ary tsy mamaly mihitsy izy nefa dia ny tanany fotsiny nge nikika e. Aleo aloha antaniana indray ry ankizy kely ry. Iza marary anao anaka? Toa sady tsy mijery akory izy ny tsy mamaly. Iza ho any marary anao? Magaga. Ary misy olona tena voamavy angeka iry anaty bozaka-ry e. Ohatrany tsy mba vaovao amiko izany ny pozipoziny. Fa iza ary moa io? Aleo hoe antonika akaiky. Andriamanitra, fa tsy za ihany ve io e? Nefa ahoana atao mitsangana sady tsy misy maratra ny vatako. Akaloha fa tena tsy azoko izao ka. Tena za mihitsy koa nefa tia mitsirary ty. Ary tena tsy mahatsiaro tena ange za mitsirary eto izany e. Tena za mihitsy io mitsirary io fa io zao le tasy mainty amin'ny sandriko mbola io hitako tsara io. Ary reny eny misy olona tonga hamonjy anay amin'ity accident ngamba reny. Aleo aloha antaniko an'izao zavatra mistera izao fa tsy azoko mihitsy ka. Azafady re tompoko. Azafady. Tena tsy mandrea mihitsy le olona. Tena aleoko tiana fa variana amin'ilay loza mitranga ngamba. Eo Ohatray. Tsy misy maheno mihitsy eky tiako e.
Efa tsongoko mafy aza le ray teo fa tena sady tsy mandreny tsy mahita. Iny zao le ray fa manatona ny vatako mitsirara. Tao manivingivin-doha. Ary tao ny saromany lamba. Fa hoan zao iny fa miantso olona eo amin'le vatako izy. Maty io zany ny teneniny. Maty ahoana ary sao dia mety hoe efa maty koa ve dia mifanahiko ve sisy tia mitsangana ty dia izay ny tsy andrenesan'ny olona sy ahitany atsony. Tsy maty mbola tsy tokony ho faty Ny olona efa lasa daholo fa ny vatako sisy io mitsirara amin'ny tany io. Miandry an'iza, miandry ny fianakaviako ve? Tena azo antoko amin'izay fa tena maty Tsy mahatsapa ny fahatsapan'ny olombelona intsony Jereo ny olona mikaikaiky amin'ny hafanana. Izany efa tsy mba mahatsapa. Mitomany anefa tsy misy ranomaso milatsaka akory. Miteny hafa tsy misy mandre. Na efa mikasika amin'ny vatany zareo aza ny vatako dia tsy henony akory. Andriamanitro, za maty eo ihany fa reto sombon'ny aiko. Anahoana ny fiainany tsy misy tokony mbola tsy maty Tokony mbola hiaraka amin'ny zanako ametrapetraka afara izay tokony ho ataony sy lalana isoratra. Mbola tsy te handahoana rindra kely sy tahiry lahamatoan'ny aiko Fa ahoana ny androany amin'ny maty. Mbola tokony hifamehasaisay vadika. Mbola tokony hanokana fotoana bebe kokoa ho an'ny zanako fa riana loatra tamin'ny fitadiavana hatray. Tsy mbola tokony ho faty Ary misy fiara amin'izany eo ambony eo izany. Marina io tsy fiaran'ny Randretsao avaratra. Alazo mihitsy io 404 io. Ay marina. Narindra sy tahiry rotony reny mivoaka voalohany reny dia io kosolo zao dahako. Reny fa manatona makaty. Narindra sy tahiry. Ndrisy fa tsy maheno akory zareo. Ary io fa manatona an'ilay vatako efa misarona lapa izy rehetra. Tiry ary izy da. Tia mahita nareo sangitsitanareo ke. Tia neno Neny maninona ianao tsy mamaly Fa liozay Neny mila anao ny fiainana Neny Mitadany zao atrano lavy Isanao melona sikarakaranay Honena loatra ray fokory zanako izany Eto fianiko nareo na dia tsy mahita azy Maty ady aty hitanareo tsony nefa za mahita tsara nareo Mahery zany zanako izany Hereso reny nareo fa mbola ho lavy Ny akosa tapitra atreo Mandeha mpiadana arbako Ary miala amin'izay aloha izy menata Fomba ataonao anaty fiaraneny razany Hoentina mody trano reny nareo Tatatosolo Ahereza Iny fampatainy zareo vatako dia atsofony any anaty fiara Ary aleo aitsofoka tanaty fiarako fa mbola tena tia hita ny zanako aka Tonga tatrano vatana mangatsikako Tena tsotra ny soma tsara eo ambon'ilay latabatra fasiako voninkazo Dia nravahany manodidina ilay voninkazo tena tiako indrindra Dia tsy miala eo akaikin'ilay vatako mihitsy ilay fafitokana keliko Rizakirina rindra kely koa Tsy mba nahajery ny fetinao manaraka akory Neny dia lasa
Narindra sy tahiry eo anie nareo menadary tsy verany etsy aloha ho resahako vetivety ndao. Fa inona zany no resahan'ny solo amin'izy da? Aleo henoko. Zao izy menada hitanareo tokony hoe amonombosika na hoe kisoa mba mahanana vokon'olona sy izay tonga mamangy eto. Zany mantsy ny fafanaon'ny fiarahamonina misy eto amintsika dia izay no anontaniako anareo menada hoe misy vola aveo afaka hanaovana an'izay, zany hoe mety ho tafaverina amin'ny volam-pamangina ihany aloha rehefa vita amin'ny fandevenana, fa saingy izao aloha dia efa ilaina ilay volako. Tena tsy haiko mihitsy angeny amin'izany ry dada Tosolo e. Tsy haiko hoe misy vola fe ao, za manokana tsy dia mahita fitehirizan'ilay vola. Za koa aloha tena tsy mahita ry dato. Dia ahoana re zany e? Ao ambanin'ilay korodona misy miendaka io tahiry ilay nitsindriko tabla basy eo amboniny, dia ilay nasiako tapy manarona an'ilay korodona miendaka. Ao daholo ny vola. Indrisy, ay moa nareo tsy mandre ako. Dia ahoana re zany izy menada e? Aleo aloha etoako ary ny vidiny, dia mba omenareo ny rehefa vita ny fandevenana. Misaotra ry dadatoa. Ry dada ngao atsy mbola nampandrenesin'ny dadatoa ihany fa toa mbola tsy tonga foana e. Olay, fangaly tsy hainareo moa e. Raha ianareo aneka efa manana vady kely any Antsirabe e, dia raha pitso maraina hono izy vao miakatra etoko. Vadany ara-talàna feny maty dia rapitso izy vao Narindra ka atao ahoana re anako? Oka aloha zay, reny misy mpamangy fa aleo aloha tsika mantsy hipetraka vetivety e, andao. Telozanao ry bary, dia avelanao reheretra zany reo ankizy fa tsy mahafeny vady kelinao eo. Dia miady reheretra sanako. Anahoana reny eo fiainanareo rakizy e? Gastitan Taragas. Zay dia nento miaraka ato an-trano mbaka mivady kely no marina. Amin'io tsy tahotra tsy henatra fa fampitantana eraky ny trano. Tsy resa ato ataony ato amin'ny efitrano fandrinay. Misakorokorika marikoriko. Nelanareo tao e. Voawa. Mafy rehefa matika. Tsy amin'ny akorina hitabataba eto aza moko. Tsy ireo famosavaromoara ilay ramatoa kely. Toa tapitra andrama daholo ny akanjoko. Dia faly ery ilay tsy misy sainy ty amin'izay. Toa tsy mba misy alahelo akory ty vady mariazoko amin'ny fahalazana. Hitako ihany ianao farindr'ilay mpandrafa ny tokantranonay. Teo sanatry ve izao dia io ny anjaka ato amin'ny tokantranonay? Tsia, tokantranoko ny ato e. Izany no nikarakara sy nikolokolo antika nahatonga azy madio sy mamiratra maty onona tahak'izao. Indreny eny fa lasa namonjy ny efitra misy ny vatana mangatsiaka. Izay sady fiterina rindrasy. Mipetrapetra loatra ilay zanako. Tsy mba misy mpanambitambo na mpanafosafo ilay zanako mahantra fa dia toa lasa olon-dehibe tsy satry. Misy adosoana ihany nataoko fomba fahavelona ka variana loatra nitady vola. Tsy mba nanana fotoana ho an-janako loatra. Ny hevitra fahitraitra sy tsy misy dika ny zavatra rehetra ankoatra ny famelomana azy da. Izao nefa inona? Tsy mba hitan'izy da akory no misy an'ireo arena nisasarako mba ho azy ireo. Nefa raha mba hitany io izao tena mahavita ny fiainako afiny. Betsaka ihany mantsy ny vola ao. Ny vidy tany tamin'ny moramanga izao mbola ao daholo. Nitahiry isam-bola namanginy fotsiny. Ny ovatany sy ny vidim-bary tany ambanivohitra hatrizay tsy lazaina intsony. Ahoana reny ataoko mba ahitany zareo an'io e? Tanako koa tsy mba afaka mandray zavatra akory raha tsy izany dia nasesiko tany am-paosin'izy daholo ilay vola ataoko. Fa
inona ihany nataonareo menadato ny fitanareo ato hoe tena tsy zakanay ry dadatony ataony dada sy vehivavy io aiza ve dia tsy voalevina akory ne dia sahany mitondra an'io ato sady nareo sy le vehivavy amin'io to mifankahazo resaka ery narinda ka tokony avonavina amin'indray ary ve ahy izy aza mba manome aja sy voninahitra amin'ny fanotroana zao mangatsika andeninareo zoko sady andao amin'izay aloha mivoaka tato nareo fa efofinosina ne baka hoe anganareo menada tena ohatra tsy zakako izany anao veloma farany anine za tatatoa aorta iry io izy ireo menada banjy ny farana ny endriny anaka dia aza donina mihitsy ny tarehany fa io no nahatozao anareo ataovy veloma farany fa andeha reninareo ahoaka izay moa narindra sambanay sahady fa mafy le fiainana tsy misy anao ahoaka izay hoa velomariny a mahevozy sotanao mitaira sy namelary ny asa ny amafisandoako antramin'izay velomy sanasanako izany faherezata olo a mbola satroko foana nge ahitany amafisan-doky any na oritahiry endre tsara kosany narindra keliko izany tsy mba afaka anjery le fetinao akory atena oka izay avy amin'izay izy menada dia avy aloha amin'izay finosina izy andao nareo entiko misotroanao le ivirany ery aloha tsy aleto ary dadatora tsy fofony tanteraka andreny koa andraso tokoa hoe inona narindra ito tsy mba fonosikery miaraka aminay ihany fa inindrina sarytsika efa mianaka iny tsy le sary tsy fononeny mihitsy tsy miala teo andofandrinany mihitsy ty to reto mba hampitondray anazy ihany andray rerina rindry tidiko le sarina efa mianaka za sy bary ary tahiry sy narindra mbola ny fankaty fatratra izay sy bary tamin'ny tony ndresy ry bary eny fa na dia efa tontolo samihafa aza misy antsika ry bary dia mamela reo ditra ny retako taminao fony mbola nofa mandrato anao sambary anao Gastitan Taragas. tena olona resany tonga manitrika ny fatamangatsiakako izany ry ery nesy namako fahazaza misaotra kely nesy tonga nanotrona farany tsy efa 10 taona n'izay tsy mionanay indrisy fa dia zao sisany mba nahitako azy ndry kotsan-dranomaso tanteraky ny izy kely ry endratoarabe le nananako vola efa ho 3 taona izay tsy naveriny intsony izy indray aza moa no ahavava tamin'ireny rehefa nitaky ako eo ny mody malahelo eo nefa mety faly ary io zao hoe lasa ihany raha matorabako iny fa nasitrika ny fatamangatsikako ndry tena tafatorombona daholo ny sanako marina foton-dranomaso tanteraka dia sanatri veka rehefa voalevina dia tsy afaka iry tahaka izao intsony tsy mbola te ahita ny zanako foana vitsy izay mifandeveana amin'lenareo raka izy dia mahaiza mionona amin'izay fa efa samatra izy izay ihany dia zao endry tatato rehefa nifandinika tamin'ny bala ianareo ateo dia zao mifanapahakevitra ny rana inanapaka aty amiko izany nareo mianadama mipetraka zany very dadato soa endry tahiry tena mety mihitsy zany dadato sady tsy te ary hipetraka amin'ireny kelina iny ahy za koa aloha ka izay indrindra dia zao aleo amidy trano mipetrahanareo ty dia ho zaraina isibaro ny amidy aza tapahansi aloha ny resako aleo aloha ity ny hatramin'ny farany amidy ho aminareo dia zaraina roa
ny atsasany omena ny bary mivady ary ny atsasany omena ikarakarako anareo sy antoako ny fianaranareo re. Andraso aloha ka. Ahoana na tena tsy ekeko kosa zany hivarotra trano zany ka. Tena tsy foniny ange ty trano ty sady io ve sisa mba fatsiarovana an'iny dia ho amidy. Narindra ekeko zany fa tsy nakanony zany nareo. Za kosa irana tsy afaka amelona mamaim-pona anareo aza manaiky an'izany re rakizy mariny tena tsy mety zany. Fa ngaha kosa ry dada to dia tsy misy vahaolana hafa ankoatran'izany mihitsy ka tahiry mba manome zary hoe vahaolana raha mahity alahy ka ry neny ange ka manana tanimbary betsaka ihany eko sady toko rehefa miakatra ny varindrineny avy any ambanivohitra mahatratra 8 taonina mihitsy ary. Eno dia maninona raha ireny zany no akana atao sakafotsika. Mino fa mbola malony saram-pianarana koa zany vary any satria zay ny ka tia amin'ny sekolim-panjakana dolo mianatra tsy misy ekola azy fa droasy fitaovana fotsiny no aloha. Ekeko zany fitahiry zany ane efa ny eritreretinay fa tsy ampy zany vavarobe zao ve no manato tranoko sady zany ray anga vita ny vavahoana ny fiainany efa homanina koa ny vola sosana ty misy aretin-dolanjoanareo Izao tsy matao atody ty. Ka tena tsy ekeko kosa ny amarotana ny tranora izany dada toa. Na aleo zay tsy hipetraka ao aminao ndraika amidinay vary dia io ny velomanay. Tahiry fa tsy mahazo resaka ve laha ty zay ho any tapaka isirainareo dia aza miditra ny décision ny lehilahy lehibe tsononareo ianareo ane mbola tsy ampitony vao 17 taona monja narindra moa zazavavy kely vao 14 taona io ve dia avely peta-dia tsy misy pia io sady ekeo aloha zay fandaminan'izay rehefa lehibe sy matotra nareo afaka misafidy amin'izay mety aminareo. Tena tsy miova mihitsy ny toetra ratsy ny ty solo ty. Tazanatra alany ihany narindra sy tahiry dia fetsifetsy ny salan'iny. Ry tahiry koa moa tsy mba fetsiko. Maninona zao raha makany ambanivohitra dia any no mipetraka dia sain'ny rahavaviko. Eny tsy efa voasasany zolo sy ny fahaizany miresaka koa moa ve ny sain'iry dray ary misy mikitika ngeza zany dia ahoana ry bako tonga soa fa mahita anga ianao hitako tsara mihitsy fa anga koa ianao efa voalazanao efa maty efa tapabolana lasa zay fa ahoana aloha inona nalasanao taty nafaty avy ny tianao ambara zay indrindra accident toe tamin'ny fiara dia maty zandray maty tamin'ny sitrapoko fa sitraponao ahoana nangalatra dia voatifitry ny polisy dia izao falo mifankahita aminao zao fa ay moa mbola nytoy foana ty asa ratsinao ty efa ela ihany ange ianao ny kohizana teo amin'ny fiarahamonina kinanjo lavo ihany kay fa ondoko aloha fanja tsika maty ve zany dia afaka mirery ohatr'izao foana misy fetra ihany io fararotry hitanao nisy namako izay zao mpitondra nandendeta aty amin'ny tontolon'ny fahafatesana efa tsy hitako tsony izy zao efa namonjy ny akany fonenany mandrakizay izy tsy azoko eo amin'ny 3 hatramin'ny 7 volana eo ihany no afaka mivenjivenjy sy mirehary tahaka izao ny fanahintsika dia ao aorianan'izay tsy afaka tsony efa nazavain'io namako io mantsy zany ve ianao moa zao tapabolana ny nahafaty anao mety aray anga ihany tsika satria mitovitovy ny fotoana nahafaty atsika zany no anararotana hitsidiana ny akama sy ny namana rehetra alohan'ny tsy ahitana azy tsony mihitsy tena lary ny ty fahafatesany ty ry vatsaka ny olombelona amin'izao mihevitra hoe tsy mahita ny ataontsontsika nefa tsy fantany fa tsika aza ny tena mahita sy maharaka fa misy koa olombelona manao fihevitra diso ahoana mihevitra izy ireo fa afaka mitaha azy tsika dia hoe afaka miseho aminy tsika nefa ny tsy hainy dia mitazana fotsiny ny azontsika atao fa tsy manana fahefana mivelona zany tsony mihitsy tsika marina zany raha mba afaka ny hainy maty ny velona efa nilamina zanako ohatr'izay fa ahoana ry bako be dia be ny zavatra tsy nampalalako ny zanako
ny vola izay tokony hositrahany. Ny torohevitra amin'ny fanambakan'ny olona moa tsy lazaina tsony. Tara loatra. Rehefa tsy vita foana fahavelona izany dia tsy vita tsony e. Teny velona dia efa mila miomana amin'ny fahafatesana tampoka ary bako a. Ampahafantarina amin'ny ankizy dia tokony atao sy ny sisa. Tara loatra. Aleo aloha hamonjy ny fianakaviako. Manaraka indray miona. Roa volana izay mipetrahana tato amin'ny dadato. Tena hoe fijaliana fiainana tsy misy reny ka hafa ihany neny. Neny be fitiavana. Neny le nitady vola mba ho anay. Zao ty izay ny sasara ny tapitra midimidy fotsiny. Ny fanaka tao an-tranonay tapitra namidy ny dadato daholo. Ny voninkazo le mba fanalany neny avy zanana amin'izay tramaina ho azy tao tsy nisy nanondraka. Zao indray ty le trano izay nidivanay mafy mba tsy ho amidy efa miparitaka eraky ny mpanera fa hoe amidy. Indrisy fiainanay mahantra. Na dia mbola tsy ampy taona aza dia tsapako sahady fa ho ratsy nefa ran'izao fiainanay izao satria tsy eo tsony neny. Neny io. Raha mba fantatrao mantsy zava-misy aty. Raha mba fantatrao koa mantsy anaka fahitako daholo ange manjoa anareo e. Mijaly nareo. Saingy efa maty aka tsy afaka manao ninninina tso. Ary ho avy aza amin'ny fotoana tsy afaka hita nareo tsony koa. Tena aleoko tsy mahita manjoa anareo toy izay mitazana isan'andro eto nefa. Tsy afaka manao ninninina akory ka. Miditry ny tahiry. Oay, Narina, fato amin'ny tomany rehefa maninona e, ha? Mijaly izay kory tahiry. Fa ahoana e? Dia ahita neny fa maninona ka ihany tsy nalaina naraka anazy. Atsiaro mijaly mikitakita isan'andro anaovany dadato antsika ato. Ela moa dia manoatra no rem-piasa reny mihitsy. Zao ry Narina, ao fa kely sisa. Amin'ny herintaona ange dia ampy taona e. Afaka miala ato amin'izay tsika amin'izany. Ka zao avy vao volana mipetrahana tato amin'ny dadato dia efa tapitra namidiny daholo ny fananana koa mainka ary fa amin'ny herintaona ozy laka. Iala tsika dia hipetraka izy. Aza matao ohatra ry fa ezaka e. Ezaka hanao an'izay tsy halafo an'io tranontsika io mihitsy. Matokisa fa raha mbola eto dia aro ndry. Izany ereto kely aloha ny tabataba sy ny kitakita ny dadato fa amin'ny herintaontsika dia hikopa kelatra. Ndry lasa lehibe tsy vidiny le zanako lahy. Toa lasa hainy ireny manambitamby anjandry noho ny lasa. Aiza nefa izany taloha. Aty lava makalilo sofina ny azy da. Toa hoe izao fa endrenao zao ry zanako. Eo indray very bako Fanja, ary ela ianao sy tazana tsony fa taiza fotsiny. efa hoe tany amin'ny fianakaviako. Ary ahoana ho izany tsy mahita ny fianakaviako izay efa maty mihitsy e. Ka mety efa elaela tsy nisy maty izany ny fianakavianako. Dia tsy afaka mahita azy ianao. Araka le efa niteneniko anao iny e. Telo hatramin'ny fito volana ao aoriana nafatesantsika ihany fa raha mibetsaka ny faharetan'izao firiry havantsika izao. Ao aorianan'izay dia samy hamonjy ny akaniny avy tsika. Akaniny aiza ry Fanja? Mbola ho hitanao foana izany any aorianany. Dia ahoana aloha e? Ianao izao mbola tsy nahita maty afa-tsy izaho mihitsy e? Tena mbola tsy nahita mihitsy aloha e. Fa ngah betsaka any. Be dia be. Misy tontolo falehan'ny maty izay ihany. Afaka atoroko anao raha te ahita namantsika ianao. Izany ve? Mba entoana ro iza. Sady rehefa mijanona eto dia mitsetsetra ny zanako eto fotsiny. Ay, ka andao ary e. Ry Fanja, lavitra izany raha lalana ka. So ihany aloha tsy mbola rerakintsika e. Raha olombelona angamba izao mety efa Nikolay tamin'ny avy zanana ohatr'izay. Ndre koky dia mampimeka. Tongotsika.
Ireo hitanao reo? Andriamanitra fa inona daholo reto? Toa raha mbola olona. Efa maty daholo reo saingy mbola miriaritaka antsika ny fanahany. Eto amin'ny toerana tena iarahan'ny maty. Fa ahoana zany no eto daholo mivangongo izy ireo? Tsy azoko. Ny antony aloha dia tsy haiko koa ohatra misy hery hafa mihitsy eto manentona ny fanahin'ny maty mba hiangona eto. Jerenao anie reny reny zao misy olona maro mandeha mizotra manaraka ny lalana lavabe iny. Eny tokoa. Tsy misy hery anoherana tsony. Ie, fa ho aiza zany zareo? Zareo fa mikopakopaka toa manao veloma. Ie, satria tapitra amin'ny fotoana nahafahan'ny mivenjivenjy tetỳ ambonin'ny tany dia hamonjy fiainana vaovao amin'izay izy. Dia aiza zany le fiainana vaovao Rovanjy? Any amin'iny lalan'iniko. Fa tsy afaka miverina nga reny raha mbola tamana. Efa hoe tsy afaka fandriko. Mandeha ho azy anie izy reny zao tsy mana-tafidy tsony fa tsy maintsy mandeha. Zany hoe safidiny zany ny hoany fa misy hery manosika azy ireo makany fotsiny. Azondry tsara. Fa zany eo ihany aloha fa tsy misy olona fantatrao mihitsy ve ho azy zany amin'ireto olona maro be mbola mijanona eto reto Andraso tokoa Oay, izy lehilahy izy ve tsy le mpanao atsikana nalaza be tamin'ny hainao manjery iny? Izy mihitsy io, inarsisy io To sady mampiome ihany izy zany aty amin'ny tontolo hafa vao mahita artista. Eno ako. Fa ry koa aloha tokony ho fantatry indry Aiza? Ry jere tsara iny tondron'ny tanako iny. Ohatray. Fa tsy rondro grossiste ve io? Le matiny io mamiadana iny? Izy indrindra. Tadidindry tsara. Dia asakasaka izay amony tena amin'ny fitadiavana ihany raha mbola velonako. Zao daholo anefa no hiafarana. Ozy, fa misy fety ary ve ao an-trano misy olona mikotaba be Ino andao aloha hiditra dia hita eo tahiry sy narinda marina mandrosinareo mandrosody de mipetrapetra fa inona ary tia midonaka ty ary mba miara-pa olona manaona tompoko fa misy inona kairy datatony misy sakafo be ohatran'izao ato raha inareo inona zay omaty any fa ny hena hoanina aloha eo narindra io ny veranao dia ao asizokely ana dadatoa ahoana tena mbola be divoaro be fa aleo ngambany aloha angatadalana kely hoany ambony tahiry raha aloha isy aloha vao devoara azaka amila eo ala isan'andro zao rehefa te hiala raharala dia mody io kahe io foana no ala olana sa tia ny lahy oroviliko sodorako any io kahe an'lahy io oka re ao fa anao raharaha aloha ao fa nampy an'lahy ndany ry mianatra aleo ataoko sy avy eo hianatra fa aleo aloha nampy an'lahy ka narindra efa matoro ngary mbola fa ao ka zao misy vaovao eniko angehky avy eo ateo saingy tsy ho tataraiky fa saingy tsy zakako moa dia zaraka eo amin'ry any fa vaovao inona le avilony reto akaiky dia fingo fa mahalahery be azy zany fa vaovao inona zany hoe maty ve tata raha zany aloha dia tsy mampalahelo anazy zany na kely ohatrany silako ary kontiny tsy misy iny amiko ka tsy zany ka fa inona ina koa manao an'izay mampitebiteboka tonga nanga dia teneno zao akia efa izy vitro le tranosika ka zay tonga teneno tsaroko rehefa mahita ny trano nefa dia toa mahita ny endriky neny tena tsy vaniny dadatosolo ka ezaka ihany ary narindra nakana le mpividy azy alo sao mba azo resahana ihany zareo hoe resaka ahoana azavaika mizoka atsikasindray zao sao mba emitra izy ka ohatran'ny sarotra ingelesy zany ny olona ve irarahany zany
Izay azo ny trano nataony fa izy ve irarahan'izay kahantsika eny alaninona nge ny arina rinde ezakalo fa roviana ho ny tena hovidiany le izy ka ho iso ny anydadangeo ny sisa de vity dia raika trano varotra fa idada ho ny amin'ny alatsireno avy zao fa afaka miakatra aty ay izay zany ny anton'le fety be omaly iny zany mihitsy ka tena narary tampoka teoko ny lohako fa aloha hisotrano any an-dakozia tena mampalahelo ahy le zanak'olo fanja fa ahoana foana ary bako ka namidiny olona fanalako vao maty ahy dia le olona no miliba aminy fa ny zanako ohatry ny mpiasa zany ny olombelona retsy tsy malala fa tsy ny tenany zany ve dia agaka za kosa aloha tsy mba nanao ohatr'izany fo ny fahaveloko ry fanjaka eny haiko tsara aloha ny toetranao fo ny fahavelole tsotra sy tia fahamarinana tsotra sy tia fahamarinana ozy ianao kanefa rehefa maty toa mitovy ihany na ny nangalatra na ny tsy nangalatra ao mamelo mafindray tsy hanenenanao ny tsara nataonao teny ambonin'ny tany rehefa aoriana kely aho fa ahoana kery fanja ho hitanao eo izy za indray fanja sy no hitanao eo ka hita fa zaniko fa zao tokoa ahy andaotsika mba ho any amin'ireny hopitaly ireny mba hitsenany namantsika vaovao sady akahery azy ireny raha sitrakao satria antoko zao ny tena betsaka ny andalam-pahafatesany ny any amin'ny morga moa zany tsy lazaina tsony fa ty fanjy ty aloha toa lasa tsara fanahy be rehefa maty ka afaka ninona tsony azy angalatra dia atao inona ialina felona natao inona tsony tsy alova eky tsy avina ny namana marina ky izany fa andao amin'izay aloha tsika ho any tena mifonarina rindra fa mifona hoany alahy ka teny efa lafo ngeo ny le trano efa vita ny taratasy ary efa voarainy andrekako zany ve fa efa niresahany lava eny efa le olona hividy anazy efa niresahako izy ary ny angaviko mba tsy hividy an'le trano tena nala elotsika ngizy asa aloha na tena tamin'ny fonina hoe fietsaram-belatsy fa zany no mividy azy ay saingy gaga be ana eno ny rano fa novidiny ano n'le izy tena tsy napoziko mihitsy aloha ka zay ary le fanoteneniko any lako inona ny rarahin'olona an'izay resaka ela andro rehefa hita mety aminazy ny trano ka izy angerina rindra hitako nalahelo be tamin'ny tantarako ny nahazo atsika fa zazo ambagagako ay nividiny any le izy ka zany ane fiainana amin'izao ny olona mody mahay mitsetsetra ivelany fotsiny fa ny any am-pony tsy zany akory ndry lasa matotra tsy fidy ny tiana rindra kely be fietana fahiny atao ahoany neny tsy verina tsony jerendrindray nge reto olona atao morga mandendeha eraky ny efitrano eno aky le mpiasa ataony io tsy mahalala koa fa mirozirozy erany tranako hoe reto maty idiny anaty kofra mivelana eky tsy mahalala an'izao akory everiny fa dia mitsotro eo dia tsy afa-mihetsika tsony ny maty eno aky ry fanjako tena tsy hitako azy aminona tena hitadiavam-bola tafa ohatra raha mbola velona potaka izay nge dia maty ka raha ny fahamarinana moky maninona fa le tsy aradrariny takany nataoko taloha ireny ekiny tena nanenenako rehefa njaika tonga ny lera sady ny tena olana dia tietsika tsy mba afaka miresaka ny velona ty raha mba afaka ny fampiresaka tamin'izy ireo manko tsika kia dia tena nataoko avolo zato hoe ny fananarana fa zava-poana ny vola sy ny arena imatymatesana io ory tahiry eo tahiry vikena ena ro menada ty amin'ny salon azafady ho avy zay tandatoany amba malakilaky mbola mamaika io manko petrapetrana ro menada fa misina tandatoa eno zao no izy vizy menada tena tsy arako tsony ny fampianarana anareo menada tena fa niezaka fa tena tsy arako ka tsy azoko tena tsy arako tsony ao ny fiatoana ny fianarana reo ka
ka nanapa-kevitra mampitaizanareo fa aleo angamba ajanona treo ny fianaranareo e. Ajanona? Fa tsy voaviana ve anao no mivarotra an'le trano be anay ka tsy araka ahoana ry dadato fa tsy azoko mihitsy e. Sady angamo misy ekolazy aloha isam-bolana ny sekolinaiko tsy araka amin'ny ahoana. Zao raha le viditrano aloha de lazaiko aminareo fa averiko aminareo ihany iny e. Nozaraina sirainareo ny vidiny ka ny anjarako efa lany tamin'ny sakafo sy ny fitafianareo moa zany. Tsy manaka an'izany ary dadatoa. Azany no izy. Fa ahoana moa no lany sady ny vola be matapitra isany maro nefa voaray volana sy tapany izay lafo ny trano. Zaza kely tsony ry dadatoa ka ho fahananao lainga ito foana. Akombolo ny vavanaka petsopetsona loatra raha. Lasa lany amin'ireny kely lany mipetraka. Rehefa tsy anahajatsony lafa maka leo be nefa tsoroko amin'lahy. Jereo iny mesazina le fanindray ny lasan'ny reny kely lahy voaray volana zay. Jereo e. Aleo vakiko mihitsy rehefa ohatra ny lahy tsy jerika. Aleo vakiko mihitsy. Ataovy izay ahatamanan'izy menada ao aminareo. Fa zay tsy afaka hitaiza azy reo zany. So anakirotana ny tokantranonay aty. Hitanareo tsara zany hita. Mila manaja sy manaraka ny fipetrapetraka atonareo fa tsisy piahanareo zany kosa. Voako atonareo vafafa. Tsy petraka ato tso zay ry dadatoa. Aleonay manorina fiainana vovoto zay hiaritra ny fandatsana sy ny fanosehana ataonao anay alavo zao. Lasa koranganareo mandeha any lasa hoa. Tsy zany nandrokanareo fa nareo no safidiny andeha. Fa zao kosa aloha ry dadatoa. Inony? Omeo anay ny ambony vola viditrano sy ny vidin'entana rehetra atao an-tranonay. Soa anay tanteraka nge makazany. Fisan'izany tsony lety tsy misy any an-kabinety ireny efa lany hanina daholo. Maninona izy? Any an-kabineo tsy mba manaiky an'izany kosa e. Avo ay volanay. Ka morta izy. Nasinareo mandeha any rehefa te andeha. Ndana mandeha any. Tsy misy vola mivoaka zany eo. Ale! Dadatoa. Soa adiniko sao ataonao anay zao. Andeha tokoa izay. Saingy zao ny tsarovy. Mbolo tsarainy ianao e. Inona le tiany raraiko amin'ny siredrediny lany aorony entana de lasa mandefa marikoriko. Andray re rasolo e. De tena vitanao. Ekeko fa efa ratsy loatra izay ianao. Fa tsy nampoziko io ena dia amin'ireto zanadralanao asa ve dia sahanao e. Eny tsy afaka miteny sy milobava aminao tsony tokoa rasolo tsy manana nizanizatsony koa ny zanako. Indray ny aza moa navita nanakalo azy ireo tamin'ny vehivavy hafako. Dia aiza santsika tareto ry Taisy. Na za koa zange tsy mahalala an'izay lalakale e. Fa tsy izay tsika voatory ety amoron-dalana. Ny andro ty efa mihariva ihany. Fa sonoana tokoa aloha ndry io e. Misy vola kely ahy manko aty amiko aty. Tsy mbola tena nona ka. Fa manina marina ho atsika raha makany ambanivohitra roneny e. Diza nefa nipetrahantsika any. Ny entonira nge sisany mba havatsika kaiky any e. Dia maninona? Ka mba miangavy anazy tsikako. Izany e zao ny tena sorondrentsika ty. Raha izany ary aloha tsy koa izy. Aloha apiditra kredi etsy vetivety. Hoe ahoana hono ry Tahiry? Ka tsy afaka nitaizantsika hono izy. Fa maninona kosa hono e? Ka efa nitantarainy dadatosolo azy daholo ny ditratsika. Lanitsika sindreo ny vola viditrano. Maninona? Tena mba lehilahy lehibe mpanidainga raha le dadatosolo tsy vaniny ka. Fa na izany ary narindra efa fitite alangalanay ihany koa ny tontoniry. Raha tena diatsika izy tsy navela ny venzivenzy tahaka izao tsika nahendrina maditra. Eny e, marina aloha izany e. Sady miainako losotokana fotsiny roneny to. Hitako ny hevitra ary narindra. Ay ahoana? Aleo tsika resaka amin'ilay vazaha mividin'ilay tranontsika dia Sy nylahy kosa ny vazaha zany foana. dia noe aloha. Ho resahantsika izy hoe aleo mba hipetrahantsika le trano kely ery akaiky ny tamboho io aloha. Lelako zikentsika taloha iny ve? Ka izy ve anaiky an'izany ry Tahiry? Ka ho faina ngefa tsy hoe hipetrahana fotsiny e. Ka dia aiza ary tsika nahita volana efa nanofa tranon'olona? Ka hitady asako. Ao amin'ny any no hitady asa aloha sao mba misy ao. Dia ny fararano koa nge fa afaka efa bolana io e. Mafiafy kely isika aloha mandra-pahatonga ny fararano.
fa raha vao miakatra io nge anjara variny eny ambanivohitra dia fa milamindamitsika ohatrany mety marina sady mbola misy ambikambiny etantsika daholo ange aho nafindran'le vazaha amin'ny trano entana io ozy izy dia mpiasany misy fatina kodorony ao dia misy an'le vilany efa ratsiratsy reny fa za ve zany ho mbola mianatra ihany sa tsy mianatra foana rika mbola manana vola kely afaka amidy sakafo mandritra amin'ny fotoana vitsivitsy aza nga fa taiza ilany nahita vola ka ny argent déposiko ny anangoniko efa ela nge zany sakividianako an'ireny telefônina avo lenta reny ka nanjo moa zao ny zava-nisy efa vonina ve ndriry bako efa akaika aniky ilay fotoana andaozantsika nyty tany ty zany veky ka na tsy vonina aza moa afaka ho aizy mbola te hitany toy ny fiainan-janako akia tena mafy mahazo azy fa ahoana tokoa ke izy reto no mipetraka amin'io trano kely dia kely io ka namedy ny solo dadatoany ny tranonay mahandraka ilay zanako ryfanja le vola tahiriko moa zany dia inona moa fa tsy lasa ny tompo-trano vaovao io vazaha-botabe io ve no vidin'ny tranonareo zany io zaniko matoa izy manara-maso an'ireto mpanamboatra trano reto fantatro tsara io vazaha io Paul Alexandre no anaran'io fa ahoana kiny nahalalandriana io efa nisolo-kiko io nisolo-kindry ahoany ka efa niasa tao amin'io akiza teny alarobia izy mipetraka tamin'izany tena rahako maso foana ozy izy indriny fitoeram-bolany dia nanaovako fika amin'izay iny izy lasa mivoaka iny no niantso bandy akama hoe vaky io fitoeram-bola io ny chambre moa nipitsehanay tamin'izay ndrikolo dia vola be 5 tapitrisa ny azonay tamin'izany ndreka io za moa mody ny didiky kely tamin'ny antsa ny tanako sy ny tarehako dia nasaiko ny tinginin'le bandy akamako mafy be teto amin'ny masoko amin'izay ohatrany hoe tena nisy nihiditra kera ny tao an-trano ndringa ahoana sady nahazo safosafo aho nahazo vola ikarakarako ny fahasalamako tamin'izany skopo misy Paul hoe sinema daholo eny reny ndrikakio tena miaiky andrity ary fanjaka avy eo amodina metra-pialana fa modina anao hoe matahotra monsieur Paul raha mbola mijanona ato tena olon-dratsy akindrity fo ny fahavelonako ka manahoana aloha ny fianarandreo orina izy aho zany tsy maintsy mianatra amin'ny mafy satria hitako ela hoe manao ny elatsy io zavatra amin'ny famelomana ana mihitsy tsara zany tsara rehefa endriny zany aza matahotra ela fa rehefa tafiteo dia hifamelona sy hifampikarakara foana tsika sady no ny amiko angeny tsy natafitanahy aza mieritreritra an'izany ry tsy misy an'izany misy mandondony zany ry tahiry andraso aloha ery-jereko tahiry any tao le fanavitra amin'ny monsieur Paul hoe makanisa hony any amin'ny monsieur Paul sao dia zao fa ahoana hono dia tsy haiko hoe za za mba gaga hoe inona moa zany ny lavany amin'ity andro alilako ka hoe oroany ato tsikako na hoe mety ilainy amin'izay ty trano kely tsika ty aleo aloha hoany zao any mba hivavaoky mba ho diso daholo ny ahiahtsika zany eny courage ary elahy tena misaotra anao Andriamanitra tena misaotra tena valy ihany no aliko folotra nandritra ny nandehanany lahy tany monsieur Paul tena misaotra tompo tsy loza araky ny leverantsika azy ka ny atso monsieur Paul ny lasa nahitana vola be mitetina 100 tapitrisa ariary be zao tao ambany gorodona tsika tany ambony sady zay koa navery monsieur Paul tamintsika maimay poana ny tranontsika tena olona tsotra rangara monsieur Paul raha olona hafahafa aloha tsy hanao an'izany eno fa kay hono izy fa elaka io saika mehantsika n'ity trano ity fa mbola namboariny tsara aloha dia hoe atao ny cadeau surprise ao antsika hono zany anke izy nefa manana vilaby any Ambotsoa any
tena misaotra anao Andriamanitra, misaotra fa azon'ilay zanako ihany ny vola ary ny trano tafaverina aminy ihany koa. Sendra izay olona tsara fanahy ilay zanako. Dia hiverina hianatra amin'izay zany Larta? Ka akory angamba sisa anao ataoko e? Efa 5 volana ange sisa dia tonga mibaka e. Ataoko izay ahafahako baka ary narindra. Dia rehefa afaka baka dia hanokatra tsena be eto tsika, dia ahodina ny vola hikarataka mafy mba handeha ny tsenantsika. Ahoana mety amin'ireo zany? Tena tsara kosa zaniko. Rehefa tsy mianatra dia mba manampy an'la. Zay mihitsy. Andao amin'izay kiry bako efa tonga ny fotoana. Tsy tapandrefa mandeha ho azy fotsiny vendry? Eny tokoa Kiko, tonga tokoa zany ny fotoana hanaovako velomandreto zanako reto. Veloma rakizy velomina rindra keliko dia veloma tahiry. Mifankatiava tsara zanako zany mino ary manantena fa mbola eo ntsika telo mianaka ny orinany. Lasineny veloma. Jerendry fa mikopakopaka antsika daholo ireo mbola tavela. Taleoko pahanako kia. Veloma e! Eny Kiko, veloma e! Fanja, fa makaiza marina ty lalana hitondrana antsika ty makany amin'ilay lalana misy ny fonenantsika mandrakizay kia. Atytsika tsy mahita izay zava-misy any ambonin'ny tany antsonky. Ay ve, tena maro angetrika izany indray mandeha e. Jereo izany alavan'ny larana. Oay, tena betsaka tokoa e. Fa tena lavitra aloha izany lalana ilay antsika izany fanjaka. Eno Kiko, andao ifampitatana kitsika roa mandra-pisaraka. Fa hisaraka ahoana koa e, hatr'izay niaraka zao ihany ko. Efa kaikaiky ny fotoana hisarahantsika. Arakaraka ny fitsaranantsika tsirairay avy. Saraina daholo manko ny asantsika teny ambonin'ny tany. Izay ilay ny tenenako andreo hoe sambatra indrina anao ny marina fo ny fahavelona. Zany veky, fa za koa nga moa tanteraka teny an-tany mba misy ihany ny maha-olombelona. Tongotsika angamba kia. Oay, toa misy vavahady be io, sady mamirapiratra be izany. Sady jery koa any ireo olona manao akanjo mamirapiratra mijoro eo anoloana an'ilay vavahady e. Tsara Kika, mangatsakatsaka. Eto ve zany aky ny vavahady lanitra aminy raha azoko satra. Eto ny tsaranantsika. Jereo fa manokatra boky ilay olona mamirapiratra be. Eny tokoa. Voasoratra ao akiny anarako ropako rano fahotana mahafaty vitako izay Ena ty be koretaka be ty, eno tsara fotsiny aloha. Tena lotsaka iny mahazo andreo olona tsy tafiditra ao anatin'io boky io ny anarany Tonga dia misy hera misintona makatsy anatin'ny riantsana miendrika lavaka be ry. Fa izay voasoratra ao koa aloha tena sambatra e. Tonga dia misy trompetra maneno sady tonga dia tsy hainaindreo anjely amin'ny hafaliana sotrakoraka. Tena sambatra kiara mba ao ny anarako Fa ny tena mahavalalanaky dia le mpitondra fiangonana lasa any anatin'ny ry lavaka be ry teo iny ko. Eno Kiko. Fa tsy anarandry ve ke izany voatony izany Eno nge raha ny voarosoa mpanjavololona. Zay tompoko. Io fa manokatra le boky le anjely. Mijery ny anaran'ny fanja. Io fa manevingivin-doha le anjely. Tena tsy ao zany ny anaran'ny fanja. Andraiky fanja. Sara keto kely lalantsika aripako Veloma kia. Veloma kiro fanja. Raha antary sobako. Zay fa voatonona ny anarako. Za zany tompoko.
io fa mijery le boky izy. Andriamanitra, mba voasoratra ao ve ny anarako e? Andray, misaotra anao Andriamanitra, ao ny anarako matombo tsenary eto anjely reto. Misaotra anao Tompo, mahatsiaro-trefika sambatra. Gastitan Taragas. Nosoratany Rajona Armanana Sombiny Aina Sarobidy. Novelominy Rakoto, Faly, Saloy, ny Ravo ary Antsaravaka. Nandray feo sy Nana Tontosa. Tovy razana mamonjy.